Sokafana androany lalonana fankalazana ny tsingeritaonan'ny Maître Confucius izay isan'ny nanokatra ihany koa ny Université Confucius maneran-tany. Tsy diso anjara amin'izany no itsika eto Madagasikara ka dia raha itsika ny andinindiny mahakasika izay. Androany no nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny lanonana fankalazana ny tsingeritaonan'ny Maître Confucius izay namorona ny Université Confucius. Isan'ny manana izany université izany isika eto Madagasikara izay mampianatra ny mpianatra malagasy ny momba ny teny sinoa sy ny kolontsaina sinoa. Ny 24 ny volana septambra ny tsingeritaona saingy naroso androany teto Madagasikara ary mbola itony sabotsy izao ny hetsika fanamariana eny amin'ny anjerimanontolo. Mandritra ny androany aloha zany satria fanokafana le izy dia nasongadina le hoe zava-bitany masoivony firenena etim-bahoaka any Chine zany eto Madagasikara ho fanampiana ny Université n'Antananarivo zany dia nanontany mihitsy ny Andriamatoa Masoivo hoe inona ny azoko hanampiana anareo dia tafiditra tao anatin'izay moa zany ny réhabilitation ny toeram-pampianaran'ny faculté de médecine satria na ny WTO tena tsy mendrika ho an'ny dokotera mihitsy dia nanaiky moa zany mba hoe nanavao ny toeram-pampianarana satria ampianarinao koa zany ny acupuncture ho an'ilay dokotera efa tafavoaka ireny zany izay maniry hoe hianatra tsindrona volamena. Dia taorina izay koa zany etỳ amin'ny université moa misy piscine izay nampalaza ny Université n'Antananarivo nefa moa dia simba le pôpitô dia efa roa taona zany zao tsy nisy ny piscine dia nanaiky koa zany Masoivo hoe réhabilitena zany ny piscine Université n'Antananarivo. Dia mbola misy koa ny radio université izay nampalaza ny université tamin'izany fotoana koa zany fa iny moa zany ny rahana amin'ny banque iray eto Madagasikara. Efa taona izao no nisian'ny Institut Confucius eny amin'ny anjerimanontolo eny Ankatso. Nisy araka izany ny fankasitrahana ny talen'ny Université Confucius nandritra izay efa taona ny asany teto an-toerana izay. Mandritra ny hetsika izay mbola hotohizana ny sabotsy izao dia isy ny famelabelarana samihafa mahakasika ireo fitsipika izay nentin'ny Maître Confucius nandritra ny fiainany. Maimaim-poana ny hetsika eny amin'ny Esplanade Ankatso ary azo tsidihan'ny rehetra izay liana amin'ny kolontsaina sinoa.